Ao anatin'izao fihetsiketsehana izao hatrany dia naneho ny heviny ihany koa ny mpanakanto Rosy raha nisafidinangina tao anatiny fotoana lava izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fonoan-kevitry ny mpanakanto Rosy no tena mimpanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Aradrary ny hetsika izay ataon'ny tanora izay maneho ny fahasahina sy milamina hoy ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy teo aloha Max Andonirina Fontaine. Mampatsiahy antsika izy fa zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny jiro sy ny rano ary koa ny fahafahana maneho hevitra ho iatrany ny nambarana. Rary noho izy ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoha satria tsy nahavaly ny filan'ny vahoaka ny vokatra avy amin'ny gouvernemanta. Nilaza fa hanoratra pejy vaovao amin'ny fiainana izy ary mety ho lavitra ny sehatry ny politika izany. Tena mbola betsaka ho izy ireo izay asa miandry izay azo atao ho an'ny Madagasikara sy ho an'izao tontolo izao. Maro ihany koa ho izy ireo niady miandry sy milazy azo tsapahin-tanana sy tena laharam-pahamehana. Matoky ny herin'ny vahoaka malagasy sy ny fahendrenao ary mino mafy fa hanova zavatra tsara eto amin'ny tantaran'i Madagasikara ny herin'ny tanora ho iatrany ny nambarana. Etsy ankilan'izay herisetra atao amin'ny mpanao gazety itorin'ny mpitandro filaminana izay nanao herisetra tamin'ny ho lavitry ny mpanao gazety izy ireo. Misa 5 farafakely ny herisetra izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpanao gazety nanomboka ny 20 septambra lasa teo. Manameloka izany herisetra izany ny ho lavitry ny mpanao gazety ao Madagasikara ao na ny OGM. Ity farany izay mitaky fifonana sy fialantsiny ampahabe maso avy amin'ireo mpitandro ny filaminana manoloana ny herisetra izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Ametraka fitoriana ho an'ireo navandoza nanao herisetra tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny OGM izy ireo izay efa tonga teny amin'ny fitsarana nosimo tao anatin'izay fametrahana fitoriana izay. Tany Fianarantsoa mametraha ianao fialana ary hikando izahay tanora hanovany rafitra avy eo fa io ny mampahantra ny malagasy ho ireo tanora raha nandefa hafatra ho an'ny andro rajoelina. Mafana dia mafana moa ny toedrarà any Fianarantsoa any amin'izao fotoana izao ao anatin'izany fitakiana ny fialana Andriamatofiloha izany. Mafana araka izany ihany koa ny horonan-tsary izay azo avy any Antsiranana any manoloana an'izay fitakiny fialana Andriamatofiloha izay. Tsy amin'ireo rera nefa no ahitana an'izay fa hita manerana nosy izay toedrarà mafana amin'izao ankehitriny izao. Tany Antsirabe tazana tany toerana ihany koa ireo mpianatra sy ny sombam-bahoaka roa izay voafidy ao anaty distrikany Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa izay manatevin-darana ny hetsika any an-toerana any. Vovonan'ny firaisan-kina tsy handray anjara ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay hatsangany Andriamatoa Andry Rajoelina. Takiny vovonan'ny firaisan-kina ny fialana Andry Rajoelina, ny fampitsaharana ny fisamborana, ny fampitsorana ireo voasambotra niditra ny hetsika ary ny famelana ny vahoaka malagasy vory sy aneho hevitra malalaka izay zo fototra izany. Manohana ny hetsika ataon'ny tanora izay mpianatra sy ireo olom-pirenena maro amin'izao fotoana izao no vovonan'ny firaisan-kina raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany. Fanampin'izany tsy handray anjara amin'ny gouvernemanta izay hatsangana izao ihany koa izy ireo araky ny voalazan'izy ireo zay. Hoy mompera fitiavana non alohalaka ankehitriny ny ranombary ary misy voay ny ranonampango isatrany. Ny ahy ataoko mazava raha toa ka mivondrona ianareo tanora eto ambositra ka hijery izay masoa ny tanindrazantsika dia voninao hanampy anareo satria betsaka loatra ny zavatra izay tsy mandeha amin'ny laoniny, potika ny fanabeazana, fahasalamana ny lalana, ny kolikoly tsy lazaina intsony. Efa ela aho no niteny fa tsy misy mihaino, alohalaka ankehitriny ny ranombary, misy voay ny ranonampango, soavaby hoy izy raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Misy ihany koa ireo zay malala-tanana manao fanohanana ara-tsakafo ho an'ireo mpitolona nanolotra ny mpanohana ny hetsika avy any mahitsy. Teny andravoangy ambony teny izy ireo noho ny zara mamaim-poana ny kaiky izay avy amin'izy ireo. Hoy mpanakanto BGMJ tsy fotoanany baizintsony izao fa tolona ho an'ny taranaka ho an'ny tanindrazana hoy ny nambarana. Tsy hita eny amin'ny pista tonton satria mbola taraiky aty Mayotte fa kosa manaraka tsy tapaka ny hetsika ary miaraka amin'ny vahoaka hatramin'ny farany. Ka araky ny teny efa nameko hoe vonina hanampy amin'izay vitako aho dia indro ary misy rano maromaro miaraka amin'ny akondro atolotra ho anareo mpitolona. Mety tsy ho ampy fa kosa mety hanampy ny hery. Atambaro ny hery ho iatrany ny nambarana.
nanafatra ireo namany rehetra ihany koa izy hoe ilaina ny resaka rano sy ny sakafo amin'izao a mba hanome hery ny mpitolona kasamia manome izay foiny avy. Ny mpitsabo tsy miankina indray nirotsaka antrehatra nanampy anireo mpitolona noho ny hamafy ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana nirotsaka antrehatra nanampy sy nijery ireo mpitolona naratra ihany koa araky ny hita ny ankamaroan'ireo mpitsabo samihafa amin'ny sehatra tsy miankina. Marary ny firenena, marary ihany koa ny vahoaka ho irety farany. Izay no antony nahatonga azy ireo a hirotsaka antsehatra hanampy ireo mpitolona amin'izao adetrehan'ny malagasy rehetra izao. Hoy ny mpanakanto Rosy indray tao amin'ny pejiny tao a misy milisy vahiny eto ary vazaha no mibaiko azy ireo a ka hanerana ny folo alindahy malagasy. Nanova sary famantarana na photo de profil vao tamin'iny omaly tolakandro iny mo ny mpanakanto Rosy. Tsy karitra manova sary famantarana azy ihany koa ireo manamboninahitra miaramila sy ny zandary. Nilaza i Rosy fa misy milisy vahiny ao Madagasikara ao izay vazaha no mibaiko azy ka tokony handray fepetra mifanaraka amin'izany ny tandrona arony vozona ho an'ny tanindrazana ho hisatrany. No mafisiny fa reny soamantsara ireo antso izay atao mahakasika ny tontolony ho an'ny tanindrazana ka tsy hamela ianareo hadirery izy fa mbola any ambanivohitra izy nanao an'izay asa kely amin'ny fambolena izay fa mahazatra azy fa kosa miray fo sy miray hina amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay manao fihetsikehtsehana amin'izao tolona izay mahery vaika izao ny mpanakanto Rosy ary tsy hamela ianareo vahoaka hiadirery izy fa miaraka aminareo foana izany mpanakanto Rosy izany ao anatin'izay hetsika fitiavan-tanindrazana izay. Nambarany ihany koa fa misy ireo andian'olona izay voakarama eny amin'ny boribory tany fahefatra eny izay efa fantantsara mo izy ireo ary fantany ihany koa izay mpanakarama azy ireo mba hanakorontana eny manodidina eny sy mba hanakorontana izao fihetsikehtsehana izay ataon'ny tanora Génération Z sy olona maro ao Madagasikara izao. Ka dia andrasantsika eto ara izay fandraisana fepetra izay ho ataon'ny mpitandro filaminana manoloana an'izay voalazan'ny mpanakanto Rosy rehetra izay asa raha tena handray fepetra mifandraika amin'izay izy ireo asa raha mbola hitohy ihany izay fiarovan'izy ireo ny mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao fa ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mantsy amin'izao raha ny hita eny an-kianja dia tena mifanasa vangy mihitsiny no izy ireo lasa hery famiretana ho an'ny vahoaka izay. Mangetaeta ny rariny araka izany ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao ao anatin'izao tolona ny Génération Z sy ireo tanora rehetra indrindra fa ny mpanao politika sy ny sendika isan-karazany ary ny fikambanana maro samihafa izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko laza tomboko vavy sotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko laza tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.